Iresaka vaovao sosialy sika manomboka eto natao hanampy ny tanora indrindra ihany koa anoana arakevitra azy ny espace jeune any amin'ny tontolo ambanivohitra raha toka maison des jeunes no antsoina azy eto an-drenivohitra mbola isan'ny sakana ho an'ny fivelaran'ny tanora indrindra any amin'ny faritra nefa ny momba ny kolon-tsaina ezahana ny andresy izany ahafahan'ny vehivavy mivelatra eo amin'ny sehatra ny fampianarana ary ihany koa ahafahan'izy ireo samy mandray andraikitra eny anivony fiarahamonina. Misy 13 ireo espace jeune any amin'ny commune ambanivohitra ao anatin'ny faritra 3 eto Madagasikara dia ny faritra Androy atsimo atsinanana ary vadivavifitonany ary ny enina amin'ireo novatsiny ny UNFPA. Misy 570 kosa ny maison des jeunes miparitaka amin'ny tanan-dehibe. Natao hanomezana toro-hevitra, toro-lalana ny tanora izy ireo. Anisan'ny masoa ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena ao anatin'ny programme santé des jeunes zany ny fiarovana ny tanora sy ny fahasalamany, ny fanomezana ny fahalalana rehetra izay tokony ilain'ny tanora zany mba tsy hanaovanaovana izy ireo foana indrindra zatovovavy amin'ny fiarovana mba tsy tratra voka loatra izy na voka tsy hirina ary mba ho sasana tsara sy mitody amin'ny tanjona izay hirina eo amin'ny fiainana mba fianarana dia azo ihany ny asa sopriny any rinany. Ny fiaraha-miasan'ny UNFPA dia ny fametrahana ireo espace jeune any amin'ireo commune ambanivohitra lavitra tena lavitra any amin'ny faritra tapany atsimo iny any amin'ny vadivavitonany ary any Androy mba ahafahan'ireo tanora zany any ireny hoe ambanivohitra tena lavitra andreny ireny misitrika ihany koa mizono mahazo ny fahalalana rehetra izy entiny miaro ny tenany sy mampivoatra ihany koa ny tena zany amin'ny lafa rehetra mba azo ireo atratra ireo tanjona ireny eo amin'ny fiainana. Dia misy ihany koa ny maison des jeunes any amin'ny faritra telo ireo izay toanana sy vatsiny finiarika zany. Mbola olana kosa ho an'ny vehivavy ny fisindro kolon-tsaina tsy manaiky ny andraisan'ny vehivavy andraikitra. Ny olana tena trehana aloha zany dia eo amin'ny ankizivavy izay fantatsika zany raha ny kolon-tsaina any amin'ny faritra ohatra ny any amin'ny tapany atsimo iny dia ny ankizivavy mbola hoe tena voatazon'le hoe tsy mandeha mianatra loatra, tsy mila mikarakara tokantrano, mila manampy ny ray aman-dreny ao amin'ny tokantrano zany dia tsy dia ampy loatra zany ny fivelarana ho an'izy ireo zany amin'ny hoe maha-olona zany dia eo dia hitanay zany hitantaratra ao anatin'ireny hoe firy ny isan'ny tanora ny tahan'ny tanora tovovavy tonga ny amin'ireny hoe maison des jeunes espace jeune ireny efa misy moa zany niezaka atao mba hitomana azy ireo bebe kokoa zany mba tena hoe isitrika ny zoan'iray manohy zatovovavy sy tatovovavy. Ezahana araka izany ny taonan'ny tanora hiditra amin'ireny sehatra ireny ahafahana manohana azy ireo. Isany ao anatin'ilay fandaran'asa misafito iarahan'ny gouvernement malagasy sy ny UNFPA mo ny fampiroboroboana ny tanora.